Coucou daholo zanagasikara. Lalam-piainana ihany aloha ny lesotsika androany dia hoe rehefa miaraka amin'ny vehivavy hoe miasa ela, milaza izay ilay vehivavy hoe tiany ela, dikan'izay zany a dia fitiavana izay fa tsy vola. Satria raha miaraka amin'ny vehivavy sady tsy miasa ela, ambonin'izay tsy ela ndraiky ry tantany. If te alokimena, if te kiraro, if te crédit, if te solomaso, nona ben kiboko, fangatsika tsy mbola andeha amin'ny restaurant. Misy tsara be ilay sria sao dia mba tokony hovidiana ela. Zany no ataon'ny vehivavy rehefa tsy manam-bola. Eo anefa ilay fangatahana vola eto amin'ny fangatỳ ity ravanga io e. Lehilahy manome vola satria izay rehetra lehilahy hoe lehilahy manam-bola. Raha mbola samy mpianatra nareo tsisy famatorana dia omen'ilay lehilahy vola indrindrika ala-piso kely iny ny vola iny ny vola. Hitandry tsara fa rehefa vaky voditry avy eo raha ela indrindra herintaona ianareo miaraka eo lasa indray izy miaraka amin'ny vehivavy hafa satria fieritreretan'ny lehilahy indrindra vehivavy mpanataka. Ka tsy menatra tsy reraka no miteny manoro ny zazavavy malagasy ho andry mpangataka crédit amin'ny lehilahy. Tsy mahazo manao an'izany ndry fady izany. Rehefa manambady ndry izay ndry vao mananjo angataka vola amin'ilay lehilahy satria tsy na amelomana zanaka, ividianana kenikena ao an-trano, ividianana ny akanjo rofotra, andoavana hofa-trano, andoavana jiro, andoavana rano, izany dépense daholo, vola aloha daholo izany rehefa mivady. Fa raha mbola lepsipa eto nareo indrindra mangata-bola tsy azo atao izany. Ary tsy ela dia ho rava ny tokantranonareo, ny fitiavanareo roa. Dia izay. Mangatsiaka tompoko.